Bonjour daholo indray tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana izay enontsika ny fampianarana amin'ity an'ity. Mankalaza an'Andriamanitra isika, midiran'Andriamanitra manome voninahitra azy satria mbola mena an'izao tombonandro izao fa tsika mifampiona ny fanatry Davita, andinika sy hianatra ny tenin'ny Tompo. Ka dia manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra ny tenako, ary ihany koa ny fanamasina ny ombantsika rehetra amin'ity an'ity indray raha nosy andinika ny fianarana ny tenin'ny Tompo tsika satria tsy mahay manao inona na inona tsika raha tsy ny fanahin'ny Tompo no miasa eto. Alohan'ny zavatra rehetra ary dia ametraka indray izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra isika hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io, raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, mbola mananatra avy ny anaranao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny miantso ny anaranao izay raha io amin'ity an'io ity, mety eza raha ny vavaka ny ianao any an-danitra any. Ka mangataka aminao sahady izay raha io, aoka raha ny fanahinao ny hiasa aminay mifafy, hanokatra ny fonay sy ny sanay mataranay ny sitraponao. Ka dia mitenena aminay raha io fa voninkazo izay vahoakanao, sokafo ny fonay, sokafo ny maso ny sainay, amastaranay ny sitraponao. Eny raha io, izay reto anefa Tompo, mpanombo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Raha io, mifona aminao izay, ny amin'izay fahotana sy tsy fahamarinana vitanay teo anatrehanao. Na tamin'iny alina lasa iny, na tamin'ity andro ity. Na mety hoe tamin'ny andro lasa kanefa Tompo tsy tsaronay. Ka ninona fahotana vitanay teo anatrehanao. Dia hifonanay aminao zany Andriamanitra ray. Ka dia mamindrafo aminay raha io, mamelany elokainy amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ninona fahotana vitanay teo anatrehanao. Na tamin'ny fiteny, na ny fisainana, na fitondratena, na mety tamin'ny zavatra izay hitan'ny masonay, na eny ny sofinay, na izay mety mbola mibitsibitsika ety, na izay mbola mifosafosa ety, na mankahala, na mora tezitra, na mora tony, na izay mbola miteniteny foana indraindray, izay tsisy fandeferana na tsisy fanetretena, izay mbola tia kely ity. Eny Tompo sy ny zavatra maro samihafa. Ninona fahalemena mbola mahalavo anay, ninona fahotana tsy fahamarinanay, dia mihakeliko eto anatrehanao izay Andriamanitra ray. Manaiky fa diso izay. Iza no nafaka anay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity, ianao rery ihany Kristy. Ko mangataka aminao izay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Dia aoka reny fanahinao hanamasina anay, hitantana anay ho amin'ny marina rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hitantana anay. Dia taio izay raha io, raha miditra indray na mivoaka amin'ity an'io ity. Taio ny asa mandrarahanay, taio ny fianarana izay ataonay, taio ny fivelomanay, taio ny tokantranonay. Mety eza Jesosy hitondra filaminana amin'ny tokantranonay ny ianao, izay tsisy filaminana io. Teza Tompo hitondra filaminana ho anay eo manodidina ny ianao. Ka aoka raha ianao niady anay amin'izany rehetra izany fa anginy izay. Eo ampelantananao Kristy no ametrahanay ny entanay rehetra, ny ahiahanay, ny tebotebonay, ny adi-tsainay rehetra. Fa raha ianao Jesosy mitondra izany dia ho maivana izahay. Ary ny aretina izay anananay Kristy io, ninona aretina mahazo anay eto tokantrano ato, ninona tsy fahasalamana izay misy eo aminay, na arety tenda, na arety tratra, na arety nify, na arety maso, na kansera, na vaj ratsy, na aretin'andolava tsy mety mijanona io, na sepotra, na rhumatisme, na arety kibo, na fibrome, na tension, eny na sida aza Tompo sy aretina mety tsy voalazana eto. Dia aoka Jesosy io ilay diakapoka taminao ny anasitrananao anay, dia ho sitrana izahay. Aoka Kristy ilay diakapoka taminao ilay fanasitranany aretina rehetra ny anasitrananao ny aretina izay mahazo anay ato, dia ho sitrana izahay. Ka raha hianatra ny teninao ito izay, dia aoka raha ny herinao amin'ny fanahinao masina, ny miasa aminay sy hanjaka aminay ito, ary ny anjelinao mitoby manodidina anay. Fa ilay diavolo Satana kosa, dia aoka tsy hanina anjara amin'izao fampianarana izao na dia kely azy, na eo amin'ny fiainanay na dia kely azy. Ho mandidy anao izay Satana devoly, miala amin'izao toerana izao, ianao tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto.
le voninaino ny amin'ny raha ny Kristy sy amin'ny fofonainy ianao tsy manana anjara eto na dia kely na ny asanao aza lasa ny afo mandevona ny satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha ny Kristy sy amin'ny fofonainy anaran'i Jesosy. Rafy satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy amin'ny fofonainy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely aza levony satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha ny Kristy sy amin'ny fofonainy. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, dia raina anaranao Kristy io. Halleluia, halleluia. Voninahitra ny eo an'ilay nary lanitra sy ny tany sy rehetra eo amin'ny voninahitra ny eo amin'ny zanak'ondry. Dia mitenena aminay raha io, indrainao amin'ity an'ity fa voninkaina izay voakanao. Ny anaran'i Kristy. Amen. Irosoarintsika ny amin'ny lesona. Raha ny resaka farantsika zany dia efa tafiditra zany sika tamin'ilay apokalipsia toko faefatra ambin'ny folo izany. Ka inona moa zavatra hitantsika tao anatin'izay? Vakitsika kely fotsiny ilay toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany amin'ny tianantsika kely fotsiny zavatra hitantsika. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona ary nisy 4,400 alina sy iray hetsy nomba azy. Samy nanana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Raha nijery zany tsika tamin'ilay apokalipsia toko fahatelo ambin'ny folo dia ny tontolo hitantsika zany dia tontolon'ny Biblia ny hitantsika teo izay manery ny mponina ambonin'ny tany handray ny marika ny Biblia na ny anaran'ny Biblia. Miditra eto amin'ny toko faefatra ambin'ny folo nefa tsika dia fahitana vaovao no nomena ato. Zany hoe ao anatin'ilay tontolo iny zany izay misy hoe fametrahana ny marika ny Biblia dia ny zavatra hitantsika ny fahitana izay nomena antsika eto dia zao hoe ny zanak'ondry izay mitsangana eo an-tendrombohitra Ziona miaraka amin'izy miaraka amin'ilay 4,400 alina sy iray hetsy izay manana ny anarany zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy eo amin'ny andriny. Karatary amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo zany hoe mpandraisana ny marika ny Biblia ny mponina ambonin'ny tany. Eto zany mifanohitra ilay zavatra hita satria ilay vahoaka an'Andriamanitra ilay 4,400 alina sy iray hetsy maneho an'ilay zanak'Israely ara-panahy zany io. Ilay olona avy tamin'ny hafa firenena, samy hafa fiteny, samy hafa firazanana. Ilay vahoaka marobe tonga tany an-danitra zany io 4,400 alina sy iray hetsy io. Aizany misy azy eo anatrehan'ny zanak'ondry. Tsy nandray ny marika ny Biblia izy ireo. Fa afaka tamin'inona? Afaka tamin'ny fahoriana lehibe. Tao ny fanenjehan'ny Biblia, ny fanapahan-doha, ny famonoana, ny fanagadrana. Tsy nentiny akohaka tamin'izany marika ny Biblia zany izy ireo. Dia tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy any an-danitra eo amin'ny tendrombohitra Ziona. Manana ilay marika an'Andriamanitra izy. Ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy eo amin'ny andriny. Zay zany ny lesona hitantsika tamin'iny faran'iny. Ny zavatra misy anefa dia zao taorianan'izay fahitana hitantsika zay dia inona ny zavatra hitantsika eo amin'ilay andininy faharoa. Dia hoy izy nanao hoe ary nareo feo avy tany an-danitra aho tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy ary ny feo izay reko dia tahaka ny ampitendry lokanga mitendry ny lokangany. Tampoka zany eo anatin'izay zavatra zay eo maneho an'ilay fahitana hoe reo ilay 4,400 alina sy iray hetsy miaraka amin'ny zanak'ondry eo alohan'ny seza fiandrianana eo tendrombohitra Ziona any an-danitra. Tampoka dia zao nisy feo mirondrona maro be izy na ry feo avy tany an-danitra tahaka ny firondroan'ny rano be ohatran'ireny rano manonja be ireny zany sy tahaka ny tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy kotrokorana mafy be ireny ary ny feo izay reko izy dia tahaka ny mitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ity fahitana azy hitantsika ity zany dia manambara maneho sahady ilay faminaniana ny amin'ilay fitsarana farany. Inona moa ny faminaniana amin'ilay fitsarana farany? Izany hoe maneho ny amin'ny fampitsaharana ny tantaran'ilay ratsy. Izany hoe ny zavatra ratsy rehetra izay misy eto amin'ity tany ity zany dia ho fongorana amin'izay fotoana izay. Zay mahatonga hoe ilay fahitana azy hitantsika eto zany dia maneho ilay fitsarana farany. Maneho ilay fitsarana farany izay hamongorana ny faharatsiana rehetra izay misy eto amin'ity tany ity sy ny fahotana. Dia moa ilay eo amin'ny tandindon'ilay fety teo amin'ny zanak'Israely ilay antsoina hoe kipora na
le hoe fanaova-panavotana izany. Ka amin'ny fotoana io zany, rehefa tonga io fitsarana farany io, dia ny zavatra hita dia zao hoe mifanena ny fitsaran'Andriamanitra, ny ratsy fanahy sy ny anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ireo izay nanao ny marina. Eo zany mifanena amin'izay fotoana zay. Ny zavatra mifanena eo averiko tsara dia zao hoe ny fitsarana ho an'izay nanao meloko sy ny anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ho an'izay nanao ny marina sy nankatoa ny didiny ary ny lalàny. Ka io feo zay henontsika io zany dia zao hoe ikam-pandresena zany i feo io. Satria nahoana reto 4,400 alina sy rehetra reto dia tonga any an-danitra voavonjy afaka tamin'ny fahoriana lehibe sy ny fijaliana teto amin'ity tany ity. Ary nanantena izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany izy, ny andrandra izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany izy. Ka rehefa tonga any amin'ny fotoana io zany dia tonga eo ilay hoe ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra. Zany hoe ohatrany hoe tena misento zany ianao, tena afaka hoe tapitra. Dia fanehoany zareo an'izay famonjena nataon'Andriamanitra ny zareo zay sy fanehoana ilay hoe ay misy valiny ny ratsy natao hatramin'izay, satria fitsarana ihany koa ny ratsy fanahy. Dia fandresena be mihitsy, dia ikam-pandresena no nataon'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Ikam-pandresena no nataon'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Satria le feo zay eno tany an-danitra, araka le renitsika teo, ary nareo feo tany an-danitra tahaka ny finoroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrokorana mafy, ary ny feo zay raiko dia tahaka ny ampiteny lokanga mitendry lokangana. I feo zay henontsika io zany dia firedonan'ilay ikam-pandresena ny reto 4,400 alina sy rehetra reto, ary dia nihira izy ireo teo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra 9:7. Ary mihira tononkira vaovao eo alohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manan'aina 4 sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany firana izany afa-tsy ny 4,400 alina sy rehetsy izay navotana ny ala tamin'ny tany. Nihira izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra niaraka tamin'ilay lokanga zany. Dia tsisy nahay nihira zay nirany afa-tsy ireo 4,400 alina sy rehetsy ireo ihany. Zany hoe ahoana moa ny hoe zareo ihany no mahay mihira izy? Normal be nge zany. Zareo ny niaina tao anatin'ilay fahoriana, zareo ny andrandra ilay famonjena. Rehefa tonga zany le fotoana dia tsy hainao intsony no mamoaka ilay émotion anao ao anatinao, tena hoe fifaliana tsisy ohatr' izany sy firedonana tsisy ohatr' izany. Dia jereo tsara fa na teo anivon'ny tantaran'ny zanak'Israely ary ange nisy zany. Any amin'ny mpanao salama any izy miresaka an'izany rehefa mikasika ilay hoe nandalo fizahan-toetra mahamay ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka rehefa navotan'Andriamanitra izy tao anatin'izay fitsapana mahamay na fizahan-toetra mahamay izy ny lalovany, dia io le émotion hitantsika any amin'ilay Jerosalema vaovao amin'ilay 4,400 alina sy rehetra reto, ny émotion an'ireto izay navotan'Andriamanitra ihany koa any amin'ny mpanao salama. Hitantsika zany fomba fanao zany satria zavatra hita ao amin'ny mpanao salama zany. Mikasika le resaka hoe ny fahatokian'Andriamanitra ny amin'ny teny fikasana izay omeny atsika. Dia rehefa tanteran'Andriamanitra dia tena maneho fifaliana sy firaviravona zany sy fankalazana an'Andriamanitra. Jerentsika kely ary eo amin'ny Salamo 7:30. Salamo 7:30. Jerentsika kely eo amin'ny Salamo 7:30 dia ny 9 ka hatramin'ny 4. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao ny soramandry: fiderana an'Andriamanitra mpitondra izao rehetra izao sy mpiaro ny olona. Miobio an'i Jehovah ianareo ry olony marina, fa mendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mihira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Dia jereo fa zay nge le zavatra hitantsika tary amin'ilay Apokalipsy raha iverenantsika kely fotsiny le izy teo Apokalipsy 4:10. Dia ny 9:7 dia izy hoe ary mihira toatonon-kira vaovao eo alohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manan'aina 4 sy ny lolona, ary tsy mahay mianatra izany firana zany afa-tsy ny 4,400 alina sy rehetsy izay navotana ny ala tamin'ny tany. Dia eo amin'ny tapany voalohany dia izy hoe ary mihira
toa tonikira vaovao eo alohan'ny seza findriana sy eo anatrehany zava-manana efatra sy ny lolona izy tonikira vaovao izy de eo am'le andininy faharoa tapany faharoa de ozy izy ary ny feo zay reko de tahaka ny ampitendry lokangana mitendry ny lokangana de jereo koa fa zay koa le zavatra resahana eto am'le toko fahatelo amin'ny telopolo aty amin'ny salama ho an'ireo zay nahazo fandresena ny amin'ny fanavotana zay nataon'Andriamanitra taminy de andininy faharoa de ahoana ozy izy miderahany Jehova amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny valia torofolo miraha firam-baovao azy mitendre tsara amin'ny feo fifaliana de jereo fa ty amin'ny toko salamy faefapolo koa izy de miresaka an'izany salamy faefapolo ny andininy voalohany sy ny katramin'ny faefatra ho an'ny mpivetira salamy nataon'i Davida niandry de niandrany Jehova aho ary nitodika nitsindro izy ka nandreny fitarainako dia napakatray tao amin'ny lavaka fandinganana izy eny tamin'ny fotaka mandreva ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro azy ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fiderana an'Andriamantsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony ka tsy mivily ho namany mpiavinavina na mpivadika ho amin'ny langy ahoana ozy izy Davida niandry de niandry an'i Jehova aho nitodika nitsindro ahy izy ka nandreny fitarainako zany hoe nitaraina tamin'i Jehova izy de novondreny Jehova izy de rehefa novondreny Jehova izy ka nampijoro ny tongotra Davida Jehova de andininy fahatelo de ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fiderana an'Andriamantsika maro no ahita sy matahotra ary atoky an'i Jehova vokatra le fanavotana sy ny famonjena nataon'i Jehova de mivoaka le émotion anatinao inge tsy vitany hoe mivoaka fa misy fotoana ianao tena mitomany ianao hoe tena sotra tompo lehibe loatra zany fitiavanao tsy hitananao eo motsy ray tsisy mahay mamoaka an'izany raha tsy ny efatra arivo amby efatra alina sy ny ray hetsy satria ireo no niaina tao anatin'ny fahoriana lehibe ireo no niandrandra nandritra ny fotoana maro niaritra de mivoaka le izy tonga any an-danitra zany fankalazana an'Andriamanitra mbola miresaka an'io azy aty amin'ny salamy fahenina amby sivifolo koa mbola miresaka an'izay salamy fahenina amby sivifolo de ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra miraha firam-baovao ho an'i Jehova miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly ambara ho amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony fa lehibe Jehova ka mendrika ho derainy indrindra sady matahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra miraha ozy izy ho an'i Jehova misaora ny anarany lazao isan'andro ny famonjena mahafaly zay nataony miraha firam-baovao ho an'i Jehova fankalazana azy ny amin'ny zavatra nataony fa lehibe Jehova ka mendrika ny hoderaina ozy izy lehibe nge Jehova Andriamantsika hoe ozy Andriamanitra manao hoe misy teny to manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova ozy izy raha tsy manandrana ianao ahoana moa ny afantaranao tsara zany miaraka amin'Andriamanitra anao sanao migote sakafo io ao ny afantaranao tsara io sakafo io raha tsy andramanao sakafo io hoe ahoana ampy sira ve zany sakafo zany tsara ve zany gâteau zany raha tsy manandrana ianao de ohatr'izay mihitsy manandrama miaraka amin'ny Jehova ary Jehova mihitsy ara miteny zaho toetra amin'izany aho izy Andriamanitra zany miteny hoe zaho toetrany amin'ny teniny izy fa raha anao toetrany amin'ny teniny izy de tanterahany zay zavatra zay fa velona Jehova Andriamanitra io mamonjy io mahagaga sy mahatalanjana ny asa zay ataony ireo zavatra resahany eo amin'ny mpanao salamy mikasika an'i Davida sy ireo mpaminany ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny soratra masina nga io tantara vakiana fotsiny fa zavatra tena iainany io ampiariny eo amin'ny fiainany io tsy hoe mijanona tantara fotsiny eo de any am-piangonana de iain'ny tantaran'i Davida de faly azy zao indray ny tantaran'i Davida nandresaka Goliath fa iainany io transposé eo amin'ny fiainanao io zavatra io farany jerentsika de eo amin'le salamy fa valo amby sivifolo eo akaiky eo ihany de ny andininy salamy fa valo amby sivifolo ray manontolo mihitsy vakitsika fotsiny io de jereo tsara le soramandry fifaliana amin'Andriamanitra no nanehoany ny famonjeny
sy ny fahamarinany. Miraha firam-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany anakavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjena teo masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindrampony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famondren'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Miobio an'i Jehova ry tany rehetra. Velomy ny oby ka mihira. Mankalaza an'i Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feofirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara. Ka miobio eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Jereo nge zany araka le resantsika teo. Miraha firam-baovao an'i Jehova. Jehova efa nampahafantatra ny famonjena. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Miobio an'i Jehova ry tany rehetra, velomy ny oby ka mihira izy, mankalava an'i Jehova amin'ny lokanga. Dia eo amin'ilay andininy 7 izy dia ahoana izy, ary mirondroana ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, ohatran'ilay feon'ilay vahoaka betsaka any an-danitra, mirondroana. Andininy 9, aoka ite-tanana ny rika, aoka hiaro ioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan'i Jehova fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Izay no mikasika an'iny fa tsy iverenantsika lalina intsony iny. Fa izay zany ilay hoe miraha firam-baovao amin'ny lokanga sy ny zava-monana iny. Hoe ny efatra arivo amby efatra alina sy rehetra ihany mahay manao zany hery zany satria nahoana? Ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe. Ka ireo no manantena ny famondren'i Jehova. Ireo no miandrandra izany. Ireo no matoky ny teniny, mitazona ny teny fikasana. Raha tsy mitazona ny teny fikasana Jehova ianao, tsy matoky ny teny ianao, tsy mifikitra aminy ianao, tsy ho tsapanao zany émotion zany. Ary tsy ho hitanao zany émotion zany any an-danitra. Raha teo anisan'ireo 4,400 alina sy rehetra ireo ianao dia mila mijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany, mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay firam-baovao zay zany, eo anatin'izay famoronan-kira firam-baovao zay, ireto vahoaka any an-danitra reto, satria firam-baovao izy zavatra tena hoe zavatra mbola vao napetrak'Andriamanitra ao am-bavanao mihitsy izy, zavatra hoe vao miforonina eo zany dia le 4,400 alina sy rehetra ihany no mahay an'ilay, satria vokatry le émotion izay niraisin'izy ireo ny amin'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra. Dia mifanohatra amin'izay nefa ny ireto le mpanaradian'ny bibidia sy mandray ny marika ny bibidia, satria ny an'ireo dia zao, inona ny anazy ety an-tany ety? Ny zavatra rehetra dia kajikajy daholo ny zavatra rehetra. Satria resaka ara-barotra, resaka commerce daholo ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra tedaviny dia zavatra ray ihany, ny zavatra tedaviny isan'andro. Dia zao hoe resaka hoe vola, resaka materialy, resaka fatafitany. Dia izay ny zavatra katsahany isan'andro. Ny zavatra tedavina zany tsy mitovy mihitsy. Ny zavatra katsahany reto 4,400 alina sy rehetra reto dia zao avy tamin'ny fahoriana lehibe izy. Satria niandrandra ny tany ambony izy fa tsy nijeriny ety ambany. Ny vahoaka ny bibidia nefa tsy miandrandra an'izany izy fa ny eto ambany izy. Dia le fiainana eto ambany izay mihazakazadava mitondra mankany amin'ny fahaverezana. Mihazakazaka maninona moa ireo olona isan'andro? Tady vola, fiainana ara-tany, atafitany. Zany ny zavatra, zany ny ambety tenin'izao tontolo izao, sikatsahan'izao tontolo izao fantatra. Tsy ho fatany velively zany. Vokatra inona koa no natonga le fifaliana be ho an'ireto 4,400 alina sy rehetra reto? Rehefa nahita ny zavatra hitany tany an-danitra izy. Satria nouveau monde ny hitany tany. Lanitra vaovao sy tany vaovao ny hitany ihany. Zava-baovao ny hitany ihany. Zavatra tsy mbola hitan'ny maso na ren'ny sofina na tafiditra tao am-pon'ny olona nefa nampahafantarin'Andriamanitra anazy ireo. Zany hoe peizazy vaovao mihitsy ny hitany zany. Mifanohitra amin'ny peizazy izay hitany eto amin'ity tany ity. Tsy peizazy eto amin'ny tany fahafatesana, fampahoriana, fanenjehana. Dia zany ny ainan'ny vahoaka manana ny marika ny bibidia zany. Vahoaka ny bibidia dia zao mifamono faty eto amin'ity planeta misy ity. Vahoaka ny bibidia dia zao
mandeha manaraka an'le système. Ohatrany hoe asena mandeha manao ankavia dia mandeha ankavia, mandeha manao ankavanana dia mandeha manao ankavanana. Araka le resahantsika foana hoe ohatrany hoe polichinelle ahetsika hoe zao ny ataonao dia zao ny ataonao, baikona amin'izay zavatra atao zany hoe zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao. Vahoaka ny bibidia mandray ny marika ny bibidia io. Tsy mba hitany zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Ka reto 4,400 alina sy rehetsirehetra zany izay tonga any an-danitra dia zao hoe mivibre na hoe mangoritsina ny amin'ilay fahagagana, ny amin'ny fitsanganana ny maty, ny amin'ny zava-baovao izay hitany any an-danitra, ny amin'ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra taminy, ka mihika mafy izy ireo. Zany hoe tsy hoe le firedonana izay misy dia ohatrany hoe samy manao izay afiredany fa tena hoe ao anatin'ny symphonie zany, ao anatin'ny harmonie tanteraka miaraka le firedonana izay tsy mbola eno mandraka androany ny firedonana zany. Averintsika le vaky teny amin'ilay Apokalipsy 4:7 ahoana izy zao no teneniny eo. Ary mihira fitonikira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manana efatra sy ny loholona izy, ary tsy nisy nahay nianatra izany firana izany afa-tsy ny 4,400 alina sy ny rahetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Dia normal be le izy teo araka nambarako hoe le ika izay ataony zany sy ny firana izay nataony dia zao hoe ikam-pandresena zany io firana io. Ikam-pandresena io satria izy fahagagana lehibe ny nataon'Andriamanitra tamin'izy reto. Iza ihany koa moa izy reto zany, satria isika zany laza manao hoe afaka tamin'ny fahoriana lehibe reto vahoaka reto izay navotana tamin'ny tany. Dia zao koa ny teneniny eo amin'ilay 4:7 eo dia ny 4 tapany voalohany. Dia zao koa ny ilazana azy reto ankoatran'izay hoe navotana azy tamin'ny tany zay. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Lazainy izy reto fa tsy voaloto tamin'ny vehivavy izy fa virjina izy. Dia tokana nilazany an'ilay hoe vehivavy ato fa amin'ny teny frantsay au pluriel nilazany anazy io. Vakiky kely izy 4 dia ozy izy manao hoe ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Zany ils ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Zany hoe tsy nandoto ny fitafiny tamin'ireo vehivavy izy. Tsy hoe tokana ihany zany hoe andotona ny fitahiny fina fa hoe izy amin'ny teny gasy izy hoe ireo no tsy nandoto ny fitafiny tamin'ny vehivavy izy fa amin'ny teny frantsay izy dia teneniny ireo no tsy nandoto ny fitafiny tamin'ireo vehivavy izy. Iza moa le vehivavy resahany dia fantatsika tsara ny vehivavy fa maneho le fiangonana. Ary raha vao maneho ny eglizy dia le vehivavy janga zany io, nampijangajanga ny vahoaka ny tany. Kanefa izy milaza eto manao hoe ireo vehivavy, iza le ireo vehivavy izay resahany eto dia miresaka any Babilôna ny eglizy sy ireo fiangonana izay miaraka aminy. Izy io tsy miresaka fotsiny hoe miaraka amin'ny Babilôna fa ao amin'ny Babilôna koa dia zao misy fiangonana maro koa miaraka amin'ny Babilôna. Ka le zavatra resahany eto zany dia ozy izy manao hoe ireo ozy izy no tsy voaloto tamin'ireo vehivavy fa virjina izy. Zany hoe tsy tamin'ilay eglizy ihany fa izay Babilôna lehiben'ny ireo fiangonana zandriny rehetra ireo. Fa be dia be koa ireo fiangonana zandriny izay miaraka amin'ny eglizy, miaraka amin'ny Babilôna. Dia reto 4,400 alina sy rahetsy reto zany dia tsy nandoto ny fitafiny tamin'ireo vehivavy ireo. Dia jereo nge fa atao amin'ny anina izy miteny an'izany Apokalipsy 7:10. Sao dia ozy tsika hoe mamorona an'izany Apokalipsy 7:15 izy miresaka an'ilay hoe miresaka an'ilay vehivavy janga i Babilôna zany ny eglizy sy miresaka an'ireo vehivavy izay miaraka aminy. 15 zao ny lazany azy.
Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andrany nanao hoe zava-miafina, Babilôna lehibe, reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Babilôna ozy izy, reny ny mpijangajanga. Babilôna, reny ny mpijangajanga rehetra ozy izy. Izy zany Babilôna zany, izy ny lehiben'ireo, zany hoe ny eglizy. Fa mbola teneny koa hoe reny ny mpijangajanga izy. Izy ireo mpijangajanga reo, amin'ny teny frantsay jereo tsara, amin'ny teny gasy mantsy izy le ohatrany hoe antsika hoe reny mpijangajanga, fa amin'ny teny frantsay izy tena manitona sofina le izy. Zao no ilazany azy amin'le toko 7:10. Dia ahoana ozy izy teo? 15. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone la grande ozy izy, la mère des prostituées. Izy ny renin'ireo vehivavy mpijangajanga. Zay no ilazany an'izay. Renin'ireo vehivavy. La mère des prostituées. Renin'ireo vehivavy mpijangajanga. Izy zany sady mpijangajanga no renin'ny vehivavy mpijangajanga. Zay le hoe Babilôna lehibe zany de zao. Izy tsy vitany hoe mijangajanga izy, fa izy mbola renin'ireo vehivavy mpijangajanga be dehibe reo zay miaraka aminy. Babilôna nge tsy irery, fa maro ny vehivavy miaraka aminy. Ireo zay mitandrina rehetra ny andro alahady reo manaraka azy daholo reo. Manaraka azy daholo reo. Manaraka ny andro ny bibidiko, normal be zany. De io foana le efa lazaiko teto. Efa faminaniana voalaza io any amin'ny Isaia. Isaia toko 4:1. De ahoana ozy izy? Renantsika kely indray zay. Isaia toko 4, Isaia toko 4:1. Inona ny zavatra resahana eto? Ary amin'izany andro zany dia hisy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray, ka hanao hoe ny anina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafianay. Fa izao ihany ny angatahinay, aoka ho tononona amin'ny anaranao zay ka afao tondromaso. Ny vehivavy dia maneho fiangonana. Babilôna fiangonana. Miaraka amin'ireo vehivavy mpijangajanga izay miaraka aminy. Dia ato amin'ny Isaia izy, dia ahoana ozy izy? Amin'ny zany andro zany dia hisy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray. Inona moa ny isa 7? Isa amin'ny fahafenona nge zany. Zany hoe fiangonana amin'ny fahafenona zany io. Babilôna miaraka amin'izy. Amin'ireo vehivavy mpijangajanga miaraka amin'ireo. Ary amin'izany indray andro zany dia hisy vehivavy 7 ozy izy hiazona lehilahy iray. Hisy fiangonana 7 hiazona lehilahy iray, ka hanao hoe izy io lehilahy iray io Jesosy io. Hiazona lehilahy iray, zany hoe hiazona ny Kristy, ho tononona hoe kristianina. Dia ilaza izy ireo manao hoe ny anina ihany no haninay, ny lambana ihany ary ny lambana ihany no tafianay, fa izao ihany no angatahanay, aoka ho tononona amin'ny anaranao zay ka afao tondromaso. Avelao zay anao zay ataonay, hitandrina zay andro ivavahanay, hinana ny sakafo zay hoaninay, hitafy zay lamba tafianay, anao zay tianay, hijangajanga sy ny sisa sy ny sisa. Inona ny zava-betaveta amin'ny tany. Manao ny fomba n'izao tontolo zao. Fa zao tokana ihany ny angatahanay aminao. Aoka tononona amin'ny anaranao zay ka afao tondromaso, aoka zay tononona hoe kristianina. Zay normal be zany. Normal be zany. Ka eto zany dia zao manao hoe raha nyresahana ilay hoe ilay 4:4 sy ray hetsy, dia ahoana ozy izy eo amin'ilay apokalipsy teo toko 4:4, 4 tapany voalohany, dia hoe ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy ozy izy fa virjina izy. Amin'ny teny frantsay araka ny teneniko teo dia hoe ireo no tsy nandoto ny ireo no tsy voaloto tamin'ireo vehivavy fa virjina izy. Zany hoe ilay 4:4 sy ray hetsy, ilay navotana tamin'ny tany, le zanak'Israely ara-panahy reo zany dia zao tsy nandoto ny fitafiana zany izy ireo. Tamin'ny Babilôna, ilay reny mpijangajanga amin'ny tany, sy tamin'ireo vehivavy zay niaraka tamin'ny Babilôna, tsy nandoto ny fitafiana tamin'izany izy ireo, tsy niaraka tamin'ireo izy.
Am'izao fotoana izao zany communisme zany malaza. Ny olona miaraka ao anatin'izany communisme zany daholo. Na dia ny fiangonana izay nitory an'izao bokin'ny apokalipsy izao ary dia mitsofoka ao anatin'izany communisme zany. Ny mpitondra an'izany fiangonana zany miaraka ao, mifandray tanana ao, manao bras dessus, bras dessous. Manome voninahitra ny papa sy ny sisa sy ny sisa. Fa zao ity zanak'Israely ara-panahy 4,400 sy ray hetsy ity tsy nandoto ny fitafiny tamin'ny Babilôna, tsy nandoto tamin'ny fitafiny niaraka tamin'ireo vehivavy niaraka tamin'ny Babilôna, fa niala tamin'izany izy, tsy naman'izany izy. Izay no mahatonga azy antsoina hoe virjina. Izay mahatonga azy antsoina hoe virjina satria tsy nandoto ny fitafiny tamin'izany izy, araka le teny teo. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Satria izy tsy nandoto ny tenany tamin'ireo vehivavy ireo. Dia maninona? Virjina izy. Zany virjina zany ake terme ampiasaina zany amin'ny resaka hoe fanambadiana. Satria ny fanambadiana amin'ny soratra masina dia zao hoe ny vehivavy virjina no maninona? No ampakarina zany. Vehivavy mbola madio, mbola tsy nalala lehilahy na nikitika lehilahy. Ao amin'ny soratra masina fa amin'izao moa zany ny olona izay ampakarina efa olona mahay manao ny ataony daholo, efa voaloto daholo. Ny akabeazany hoy aho zany. Fa rary zany hoe vehivavy virjina zany amin'izao hoe ampakaram-bady, hoe vehivavy virjina nalaina vady zany. Ka maninona izy nilazaina hoe virjina ihany koa satria nahoana? Andray le fampakaram-bady ny zanak'ondry izy. Zany hoe Kristy apakatra anazy io zany dia vahoaka madio iraisin'ny Kristy io. Vahoaka tsy maloto iraisin'ny Kristy io. Vahoaka izay tsy voaloto ny fitafiny no iraisin'ny Kristy. Zany hoe masina io vahoaka io zany. Zay mahatonga azy hoe tsy nandoto ny fitafiny tamin'ireo vehivavy izy, tsy nandray ny fampianaran'ny bibidia izy, tsy nandray ny marika ny bibidia izy na teo amin'ny andro na teo amin'ny tanana. Tsy ilay Jesosy ny bibidia no ivavahany sy ankofany. Tsy niandry ny bibidia no ivavahany sy ankofany. Tsy manao ny fetin'ny bibidia izy na ny fetin'ireo vehivavy ireo. Tsy manao ny fomba fanaon'ireo vehivavy ireo izy na ny kely aza. Ary tsisy ifandraisany amin'ireo vehivavy ireo na dia kely aza na amin'ny bibidia. Raha vao miresaka an'ilay Babilôna teo, bibidia ihany resahana amin'iny zany sao dia hoe veritsika. Fa bibidia égale Babilôna ihany. Mbola ho avy amin'izay leson'izay moa tsika. Fa izy zany tsy nandoto ny fitafiny tamin'izany. Izy koa tsy nanala ny fitafiny rehefa natao batisa ho ao amin'ny Kristy izy. Le maty amin'ny atsasaky ny herinandro, maty araka ny soratra masina, nalevona araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Tsy nisoloany ny batisany iny ka nanao batisa vaovao izy. Hoe izao indray misy batisa faharoa atao indray dia mitsofoka any amin'ny batisany ranony Jordana zany indray hono. Tsisy anjany ao anatin'ny soratra masina. Tokana ihany ny batisa hoy ny soratra masina. Iray ny finoana, iray ny tompo, iray Andriamanitra, iray ny batisa, fa tsisy batisa roa ao. Fa amin'izao fa misy batisa roa, misy batisan'i Jesosy, dia misy batisan'ny Jordana ihany koa. Fa tsisy an'izany ao anatin'ny soratra masina. Raha misy eo dia teneno anahy dia tena miroboka koa, za koa mba hiroboka zany fa misy eo. Satria zay maha-kristiana antsika manaraka ny soratra masina fa tsy misy eo. Fa ity vehivavy 4,400 ity tsy nandoto ny fitafiny, tsy nanala ny akanjony izy. Ka ndeha tao batisa hafa zany indray. Dia ho antsika izay nanao an'izany dia mampandiny tenantsika. Ahoana ny fitafiantsika io? Ahoana ny fitafiana io? Mino ve ianao amin'ny fitafiana izay raisinao io? Fa ho tafiditra any an-danitra ianao ho anisan'ireo 4,400 sy ray hetsy ianao? Apetrao ny baraina. Fa raha tsy tafiditra ao anatin'ny 4,400 sy ray hetsy ianao, satria niesorinao ny fitafian'i Kristy, dia efa mampamangy ianao. Tsy hiran'izany firam-baovao zany ianao. Fa ireo vahoaka izay madio, voaomana ny fampakaram-badiny zanak'ondry, tsy nandoto ny fitafiny
tamin'ny Babilôna sy ireo vehivavy janga dia ireo no tonga eo alohan'ny seza fianganan'Andriamanitra eo anatrehan'ny zanak'ondry any an-danitra hika an'izany firam-baovao izany. Reto vehivavy reto zany ilay vahoakan'Andriamanitra, ilay zanak'Israely ara-panahy 7,400 alina sy iray hetsy dia zao hoe mifanohitra tanteraka amin'ilay vahoakan'ny Bibidia. Satria nahoana? Izy tsy nanaiky ho fitahana ary tsy nanaiky andray zany marika ny Bibidia zany. Ny vahoaka teto amin'ity tany ity dia zao tanteraka tao aminy le teny eo amin'le Apokalipsy 7:17 tapany faharoa. Inona ny zavatra teneny eo amin'le Apokalipsy 7:17 tapany faharoa. Tapany farany dia hoy zao ny teneny ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay Bibidia. Izao tontolo izao gaga manaraka ny Bibidia, stupéfait, variana mihitsy, tola gaga. Fa reto 4,400 alina sy iray hetsy reto tsy miraharaha an'izany izy. Ny azy tokana ihany ny lalana. Maniry an'ilay Jerosalema vaovao izy. Fa zao tontolo zao dia gaga manaraka ilay Bibidia. Zao tontolo zao dia voafitaka ilay Bibidia. Apokalipsy 7:4-4. Ahoana ozy izy? Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny Bibidia. Sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao saro an'ny Bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Dia ilay tapany voalohany verenantsika ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena atao eo mason'ny Bibidia. Izany hoe izao tontolo izao zany mena voafitaka, voafandrika ao anatin'ilay fitakan'ny Bibidia. Fa reto vahoaka 4,400 alina reto tsy voafitaka ny amin'izany izy. Ny fifandraisan'izy reto amin'Andriamanitra zany dia relation manokana ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Satria nahoana? Arak'ilay tenenina teo hoe vahoaka madio izy. Natokana ho an'Andriamanitra. Zay ny fifandraisany amin'izy mahavahoaka madio, zay ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tenin'ny tompo angeny milaza manao hoe izay tsy manam-pahamasina ianao izy tsy mahita ny tavan'ny tompo. Ahoana ianao ny eritreritra hoe ho any an-danitra ianao, iroso amin'ny latabatry ny tompo ianao amin'izany fampakaram-badan'ny zanak'ondry zany, nefa ianao tsy misy fahadiovanao aminao. Fa ireto 4,400 alina sy iray hetsy reto dia madio zany, zay ilay fifandraisany manokana amin'Andriamanitra sy vahoaka madio izy. Vonona itsofoka amin'izany fampakaram-badany zanak'ondry zany. Dia jereo tsara fa tsy hoe rehefa tonga any an-danitra iny voatsoina hoe vierge na hoe virjina ny vahoakan'Andriamanitra. Fa ino amin'Andriamanitra? Fa ny vahoakan'Andriamanitra teto an-tany koa ny zanak'Israely. Satria nalain'Andriamanitra ho azy ny zanak'Israely, hanompo azy. Dia zao ny natsoin'Andriamanitra ny zanak'Israely koa dia zao virjina ny atsoina ny zanak'Israely koa tamin'ny teto an-tany. Dia jereo fa zao nylazany azy aty amin'ny mpanjaka faharoa aty izy miteny an'izany. Raha jerentsika kely mpanjaka faharoa 7:20. Mpanjaka faharoa 7:20. Mpanjaka faharoa 7:20 dia ny andininy 120. Mpanjaka faharoa 7:20 dia ny andininy 120. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no teny nolazain'i Jehova amin'ny Sankeriba. Jehova mihitsy no miteny eto. Koa izao no teny nolazain'i Jehova amin'ny Sankeriba. Manao tsinotsinona sy mandatsalatsanao Ziona, zanakavavy virjina. Mikify-do mahitanao mandositra Jerosalema, zanakavavy. Ahoana ozy izy? Manao tsinotsinona sy mandatsalatsanao Ziona, zanakavavy virjina. Mihifikify-do mahitanao mandositra Jerosalema, zanakavavy. Inona ny ilazana an'Israely eto? Zanakavavy virjina. Zany koa zany ny ilazana ny zanak'Israely, ny vahoakan'Andriamanitra zany tany amin'ny testamenta taloha dia nilazaina ihany iny koa. Lazaina koa hoe virjina. Satria natokana masina ho an'Andriamanitra. Natokana masina ho an'Andriamanitra.
vahoaka voafidy izy izy. Jereo tsara angelina zany azy aty amin'ilay Exodosy 7:20. Raisitsika kely. Exodosy 7:20. Exodosy 7:20. Dia vakitsika ny 5 sy ny 9. Exodosy 7:20. Dia ny 5 sy ny 9. Ahoana izy? Koa ankehitriny raha mihaino ny feoko tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko, dia ho rakotra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjakana, mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo no teny holazainareo amin'ny zanak'Israely. Ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Firenena masina, firenena madio, firenena voatokana ho an'i Jehova. Ka am'le resaka am'le ny sary zay aseho antsika eto zany, am'le hoe virjina ny am'reto vahoaka zay navotana ireto, dia zao le virjina zay resahana eto zany tsy le virjina ranofo zany no resahana eto, hoe olona mbola tsy nanao firaisana ranofo reto tonga ny an-danitra reto, tsy izay no resahana eto. Fa le virjina zay resahana eto zany dia fahadiovana zay ananan'izy reto, fahamasinana zay ananan'izy reto ny amin'ny fiandrasana an'Andriamanitra. Ka ireto virjina ny ziona reto, reto virjina an'Andriamanitra reto zany dia zao tsy miaina izy reto raha tsy ny amin'ny fanjakana any an-danitra. Ny fiainan'izy reto zany raha miaina eto an-tany izy dia miaina ny amin'ny fanjakana zay any an-danitra, miaina ny fanjakana zay ho avy. Izay zany ny iainany, izay ny motivationy, izay ny zotom-pohiny indrindra isan'andro. Raha mitsangana izy na mifony amin'ny zavatra rehetra zay ataony, dia mibanjina n'izay fanjakany lanitra zay izy. Dia miomana ny amin'izay izy, manadio ny fitafiana izy, manamasina ny tenany izy. Satria miandrandra le lanitra vaovao sy tany vaovao, miandrandra le fanjakan'Andriamanitra. Zay mifanohatra ny amin'ny vahoakan'izao tontolo izao. Zao tontolo izao variana amin'ny Andriamanitra ny tany, amin'ny zavatra zay omeny amin'ity tany ity, miazakazaka amin'izay zavatra omeny atao amin'ity tany ity. Zany hoe ny ao anatin'ny sistema sy ny firohana rehetra zay misy ao anatin'ny sistema. Ka nilazana ny 4:4 sy 1 reto hoe virjina, dia ny tiany boky Apokalipsy resahana ny amin'izay zany dia zao hoe vahoaka masina natokana ho an'Andriamanitra. Izay zany nilazana azy reto. Vahoaka masina natokana ho an'Andriamanitra. Izay no mikasika an'ireto vahoaka virjina ireto izany. Dia jereo tsara, fahita koa nge zay eo amin'ilay titra anankiray zay omena anazy ireo ao anatin'ny vaky teny io ihany, dia misy fomba ilazana an'izay hoe vahoaka natokana zay, masina ho an'Andriamanitra zay, mitovy amin'ilay hoe virjina ihany, fa hafa indray ny terme ilazana anazy zany. Ny terme ilazana anazy indray dia hoe voaloam-bokatra, na hoe prémisse amin'ny teny frantsay. Mitovy amin'ilay virjina ihany izy, fa amin'ny teny hafa indray ny ilazana anazy zany dia hoe voaloam-bokatra indray ny ilazana azy. Jerentsika amin'ilay Apokalipsy 4:4. Apokalipsy 4:4 dia ny 4. Eo amin'ny tapany faharoa no vakitsika. Dia ahoana izy? Verenantsika vakina mihitsy ilay 4 ray manontolo tsy maninona. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Ireo no nanaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ireo no navotana tamin'ny olona ho voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ity voaloam-bokatra ity zany dia mitovy amin'ilay terme nilazaina teo ihany ilay hoe virjina. Satria ny voaloam-bokatra zany eo amin'ny soratra masina dia zao hoe ny voaloam-bokatra eo amin'ny zanak'Israely dia vokatra voalohany aterina ho an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mamokatra zany ny tany eo amin'ny zanak'Israely, dia tsy azonao varotany ny vokatra iny, na tonga dia hoe hohaninao, fa alaina ny voaloam-bokatra dia atao fanatitra ho an'Andriamanitra, satria masina ho an'Andriamanitra iny, natokana ho an'Andriamanitra iny, tsy azonao kitihana iny. Dia le zanak'Israely zany ampitoviana amin'izay hoe voaloam-bokatra zay mihitsy koa eto. Ohatran'ilay hoe virjina hitantsika teo ihany, masina natokana ho an'Andriamanitra.
dia jereo fa zao ny zavatra lazaina ty amin'ny Deutéronomie ty toko fa 420 miresaka an'izany. Deutéronomie toko fa 420 dia ny andininy voalohany. Deutéronomie toko fa 420 dia vakiantsika ny andininy voalohany. Dia zao ny soramandry ny fisaorana ho fanao raha manatitra ny fahafolo-karena izay tokony atao aminy. Dia zao ny teneniny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 2:1. Ary rehefa tonga ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovanao ianao ka mandova azy ary moninao, dia analao ny voaloham-bokatra rehetra amin'ny tany izay alainao avy amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ka ataovy akarona, ary makanesa ho any amin'ny tany izay hovidiany Jehovah Andriamanitra ao ampitoeran'ny anarany. Dia makanesa amin'ny mpisorona amin'izany andro izany ka lazao aminy hoe manambara amin'ny Jehovah Andriamanitra ao anio fa tonga eto amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razantsika omeny antsika. Dia ho raisin'ny mpisorona eny an-tananao ny arona ka apetrany eo alohan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe Sirianina mpanjendrena ny raiko, ka nidina tany Egipta izy, dia nivahiny tany mba amin'ny olombitsy izy tamin'izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa, ary nanao ratsy tamin'ny tsika ny Egyptianina ka nampahory atsika sy nampanao atsika fanompona mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika ka niaino ny feontsika izy ary nijery ny alailontsika sy ny asantsika sy ny fahorintsika. Ary tanana mahery sy sandrina indritra sy fampatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no nitondran'i Jehovah Andriamanitsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Dia nitondra antsika niditra teto amin'ity tany ity ka nanome antsika ity tany ity dia tany todrodronono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah indro efa netiko ny voaloham-bokatra amin'ny tany izay nomenao ahy. Dia avy alao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ny zavatra ary mivavaha eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny zanak'Israely rehefa ozy Andriamanitra nomen'Andriamanitra ny tany fampanantenana izy ny tany Kanana. Dia hoe rehefa miakatra ny vokatra zany amin'ny tany izay nomen'i Jehovah Andriamanitra anao dia atero le voaloham-bokatra ho an'i Jehovah. Atero le voaloham-bokatra ho an'i Jehovah. Masina ho an'i Jehovah iny. Dia ohatr'izay koa le fahafolo-karena efa nianarantsika teto. Jehovah no mitahantsika mamery atsika ahafahantsika miasa isan'andro. Jehovah no mitahantsika mamery ny asa ho atsika. Ary ny ampafolony dia zao efa an'i Jehovah iny fa tsy hoe fisaorantsika n'Andriamanitra. Dia aterintsika ao an'Andriamanitra iny. Le voaloham-bokatra zany, le voaloham-bokatra masina ho an'Andriamanitra, natokana ho an'Andriamanitra. Tsy azonao kiteny iny satria masina ho an'Andriamanitra. Dia reto virjina reto zany, le zanak'Israely ara-panahy, dia antsoina ihany koa hoe voaloham-bokatra ihany koa ny antsoina anazy. Masina voatokana ho an'Andriamanitra. Zay indray fotoanantsika moa zany tapitra fa satry mbola hoe hanohy le lesona fa aleo tohizantsika manaraka izay. Saotra an'Andriamanitra sika amarana ny fotoana. Ambava homana ampo mieritreritra mivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Tompo ny am'fanainao masina izay nanolo-tsaina anay tamin'ity an'ity na mba fantatra anay ny zava-miafy ny teninao. Sy raha atao am-ponay raha ny teninao ary ataovy eo an-tsainay. Mahagaga sy mahatalanjona ny asanao. Lehibe ny famindramponao. Fahagagana isan'andro no ataonao amin'ny vahoakanao. Ka dia mankalaza anao zay raha midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha mbola afaka mianatra ny teninao izahay. Fanainao masina ny hiasa ao anatinay, hanamasina anay sy hitantananay amin'ny marina rehetra. Ny anjelinao raha io koa manodidina anay iny. Ny anaran'i Kristy Jesosy nanandratanay izany vavaka izany rehetra eto anatrehanao. Misaotra Tompo Ray Masina. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako amin'ny manaraka indray. Baibai daholo tsika ireo.
China